Manitrikitrika ny avy ao amin'ny fiadidinan'ny governemanta fa tsy hisy velively ny fanondrotana 520 isan-jato ny tahany hetra alain'ny fanjakana amin'ny karaman'ireo mpiasa na ny IRSA na ho an'ireo izay mandray rotam-pitisana no mihoatra azy. Notsindrin'ny fanambarana ny voakandroany alakamisy maraina ihany koa fa nitsipaka ny fampiarana io tolo-kevitra io ny praiminisitra sy ny governemanta izay tariny. Raha ny voalaza ny fanambarana dia tsy ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 ny fanovana ny tahany IRSA. Anisan'ny voaresaka nandritra ny fifampiresahana tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny volana Jona lasa teo ny ampiakarana ny tahany hetra alaina amin'ny ampahan'ny karaman'ny mpiasa farany ambony. Atao ampitain-davitra manomboka izao ny fanamarana ny karaman'ireo mpiasa mba hisoroana ny mety ho fahadisoana ka mety hahavery-zo azy ireo raha nambarany tale jeneraly ny tahirim-bola nasionaly ny fiahina ara-tsosialy ny KNAPS vimbina raha aingon-jatovo nandritra ny fanokafana ny famadihana ho nomerika ny tolotry ny KNAPS teny amin'ny CCI Ivato androany. Anisan'ny fanavaozana vaovao hoentina ihany koa ny fandefasana ny fanamarina-pahavelomana na ny certificat de vie ampitain-davitra, ny famadihana ho biometrika ny karatra mahampikambana ary ny fandefasana SMS ho an'ireo mpiasa manamarina ny fandrotsahan'ny mpampiasa ny latsakembokany. Isan'ny tanjona amin'izao fanavaozana izao ny hitsinjovana ny zon'ireo mpiasa raha nambarany ity tale jeneraly ity ihany. Nanentana ireo mpampiasa ihany koa izy ny androtsahan'izy ireo ny latsakembok'ireo mpiasa mba hitsinjovana ny zony. Mandidina ny 30 tapitrisa ariary eo ny vola niala tamin'ny ministeran'ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana nentina namahana ny olan'ny famatsin-drano tatoato raha ny nambaran'ny minisitra Lalaina Andriana Melasoa manoloana ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza androany alakamisy. Nambarany ihany koa fa tsy hofaina ireny fiarabe mpitatitra rano eto andrenivohitra ireny. Ny orinasa Jirama hoy izy no miantoka ny solika ho fampandehanana ireo fiarabe ireo. Ny vondrona parlemantera mpanohitra no nangataka fanazavana tamin'ireo minisitra vitsivitsy androany. Araka ny voalazan'ny lalam-panorenana dia manana 3 andro isaky ny fotoam-pivoriana ny mpanohitra amaritana ny fandaharam-potoana ka ny fiantsoana ny mpikambana sasany ao amin'ny governemanta no nampidirn'izy ireo tao anaty fandaharam-potoana androany alakamisy. Intsivy no nanao hetsika fandatsahan'orana tsy voajanahary ny fitondram-panjakana sy ny Jirama hatramin'ny andohan'ny fotoanan'ny maintany tamin'ny toetona ity raha nambarany ministry ny angovo sy ny akoranafo Olivier Jean-Baptiste nanoloana ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza androany alakamisy. Ny 4 tamin'izy ireo no naomby ny iray somary antony ny fiantraikany raha toka erikerika fotsiny ny 4 hafa raha nambarany hatrany. Anisany vahaolana narosi ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina entina ampianana ny fahatapahan-jiro ny hidirana amin'ny hetsika fandatsahana orana isaky ny misy ny fahafahana manao izany araka ny toetry ny andro. Any amin'ny kianja ny Alho Seima any Maroc no hifanandrina amin'ny seul compte avy any Comores ny Barea ny Madagasikara amin'ny 12 novambra ho avy izao. Ity lalao ity no lalao fahaenina sady farany amin'ny lalaom-bondrina amin'ny fifanitsanana ho an'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika 2024. Samy tsy manana kianja na azo fankatoavana tamin'ny Confédération Africaine ny baolina kitra na i Madagasikara na i Comores ka samy any ivelany no mandray ireo mpifaninana aminy. Alohan'ity lalao ity dia efa any Afrika Atsimo ao Pretoria no andraisan'ny Madagasikara any Tunisia.